Valena indray no anolorana fiarabanatsika ary lasana vavy malala andro fahadimy sahady amin'ny loha hevitra izay iresahantsika mahakasika amin'ny fiavian'i Kristy isika. Raha mijerentsika izay loha hevitra rehetra izay dia manambara fa tsy ho ela intsony dia ho avy Kristy. Ary ny fandresena dia efa azo antoka amin'izay rehetra mifikitra ao amin'ny Kristy. Koa ny loha hevitra lehibe izay resahantsika zany ny androany dia ny hoe afaka ny ho mpandresy ao amin'ny Kristy ianao. Anasanao manokana andeha hiaraka hivavaka isika. Jehovah Ray Masinao ankehitriny dia mangataka anao zahay mba hoeto anilanay indray ianao andre ny teninao itenena aminay Tompo. Misaotra raha eo. Amen. Afaka ny ho mpandresy miaraka amin'ny Kristy. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay mandresy no avelako hiaraka hipetraka amiko amin'ny seza fiandrianana. Tsy namana izay resy Kristy fa namana izay mandresy. Mandresy ny fahotana. Betsaka ny fahotana izay iainantsika sy andalovantsika ankehitriny. Ary indraindray dia tsy resitsika mihitsy io. Tsy hitantsika ny vahaolana hoe inona no hevitra. Kanefa dia tsy maintsy mandresy an'izany tsika. Ary atao ny fomba rehetra ahafahana mandresy ny fahotana. Mety manana fahazarana ianao amin'ny fahalemena maro samihafa, fifohana, fidorohana, mety fandrikiana ny didin'Andriamanitra, fizangazangana, fahalemena maro samihafa. Tsy maintsy resentsika izany. Zany nefa dia tsy resy ny tenanao fa mila an' Jesosy ianao. Ary rehefa ao amin'ny Kristy isika dia afaka mandresy an'izany rehetra izany. Raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ary efa lasa ny zavatra taloha fa indreo tonga vaovao ireo. Ho avy eny amin'ireo lanitra Kristy. Ary io fiavian'i Kristy eny amin'ireo lanitra io no ahatonga asy ianao andresy. Mariky ny fandresena dia fionam-be ny mpandresy izany. Amin'ny fotoana io koa nefa aza adino fa ho abaribary ny Kristy ny mahampandresy azy. Ifarana ny ady. Nandritra ny taonjato maro fandimby rehefa ho avy Kristy eny amin'ireo lanitra. Ady izay nanomboka tany an-danitra izy io. Araka ny fanambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:20. Ny andininy 7 hatramin'ny 7. Nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona. Ilay dragona niady tsy naresy dia nazery. Tapitra ny ady rehefa ho avy Kristy. Ary ny fiavian'i Kristy eny amin'ireo lanitra mamahana izany ady izany. Nampalahelo nefa fa io ady io dia tsy ny farana teo ihany fa nitohy tamin'ny taranak'olombelona. Tonga taty ambonin'ny tany. Ilay voary tsara tarehy izay namboarin'Andriamanitra dia tonga tamin'ny fahasimbana, tamin'ny faharavana. Tsy nijanona teo ihany fa ny ady lasa tonga ao am-potsika. Lasa manana olana, fiarahamonina ianao, olana amin'ny namana ianao, misy ady hatrehana, ady ao anatinao mba te-hanao ny tsara kanefa ny ratsy ny vita. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina 7, ny andininy 4 hatramin'ny 7. Romanina 7, 4 hatramin'ny 7. Fakitsika amin'an'i Jesosy. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa izay tsy hitako no ataoko, fa amin'izany izay alako no ataoko, ary amin'izany dia tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Ny apôstôly Paoly izany dia sahira-tsaina. Mba te-hanao ny marina, te-hanao ny tsara, kanefa misy ratsy izay tsy neritreretiny indray ny vita. Rehefa ho avy Kristy dia hifarana izany ady rehetra izany. Hoy ny Jeremia 5:20. Andininy 30 ka hatramin'ny 3:30. Jeremia 5:20 ka hatramin'ny 3:30. Dia apirisiako ianao mba hamaky izany hatramin'ny farany. Fa izao ny fanambarany tenin'Andriamanitra. Jehovah hierona avy any ambony, ary indro hisy loza hitety firenena samihafa. Eny hierona amin'ny safiandrasan'ondry izy, hamelezany ny ponina rehetra amin'ny tany. Fa Jehovah mahanady amin'ny firenena. Misy olona izay tsy mety resy lahatra ny fahamarinana, tsy mety mino, dia ireo olona izay tsy mino an'Andriamanitra dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe manana ady amin'izy ireo Jehovah ka hifarana hatreo izany ny ady amin'ireo tsy mino azy.
fandresen-dahatra ary zay ndray ava-malala no antsoinantsika ankehitriny e. Mbola malalaka zao ny fotoana atoloro ny tenanao an'Andriamanitra. Inona ny olananao? Mivavaka, tsy tokony ho problema zany. Fahasoavana izany. Tsisy fahatiatoko ny fanarahana an' Jesosy. Tombontsoa mandrakariva izany. Manatona ny Kristy izany. Rehefa ho avy eny amin'ireo ny lanitra Kristy dia misy atoko anankiroa. Misy ny atokony resy, dia misy ny atokony mpandresy. Ny atokony resy dia iantsoantso ny tendrombohitra sy ny vatolampy enjera aminy. Fa ny mpandresy kosa dia hiteny manao hoe avia Jesosy tompo. Indro ilay Andriamanitra izay nandrasanahy, ho avy indray. Mba teo mpandresy ve ianao? Mifikira amin' Jesosy. Izao ny fotoana manatona an' Jesosy. Fa izany ny vahaolana. Tsy misy vahaolana tsara afa-tsy eo amin' Jesosy. Rehefa ho avy Kristy eny amin'ireo lanitra dia izara roa fasana. Misy fasana tsy mbola misokatra rehefa ho avy izy, fa misy fasana kosa izay misokatra rehefa ho avy Kristy. Hoy ny tenin'Andriamanitra, isy fanavahana rehefa ho avy Kristy eny amin'ireo lanitra. Matio 5:1-3 sy 2:30. Matio 5:1-3 sy ny 2:30. Vakina amin'anan'i Jesosy. Ary raha tonga ny zanak'olona dia hipetraka eo amboniny fiandrianany voninahiny izy, ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany. Dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry manavaka ny ondry amin'ny osy. Kristy mihitsy ry ava-malala ny mandray an-tanana ny fanavahana. Iran'Andriamanitra ny anjely manavaka azy ireo. Matio 3:7-9. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Izany no zavatra mitranga. Tsy misy afaka mifisesika zany hoe iny Kristy ho avy eny amin'ireo lanitra dia hifisesika ho avy eny daholo ny olona rehetra. Sarahana tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Aiza ny toerana misy anao amin'izany? Raha ho avy Kristy androany alina, raha ho avy izy raha pitso, eny na dia ataoko hoe amin'ny herinandro na amin'ny heritaona na mbola afaka fotoana maritraritra azy, ny fanontaniana mipetraka aminao dia hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao? Sokajiniza ny misy anao? Lay vonjena ve sa? Lay overy, lay resy lava amin'ny fahotana. Isaka misy zavatra mitranga dia olombelona moa ny tenako, lavo e, atao ahoana fa resy indray ny tena. Le resy lava sa? Lay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe lavo ny marina fa tafarina. Ary zany ny ilain'Andriamanitra, tsy tonga hitady ny olo marina Andriamanitra fa mpanota mibebaka. Ny olona vonona ny olo tena ho an'Andriamanitra. Izany no ilain'ny Kristy. Ho avy eny amin'ireo lanitra izy, hanavaka ny tsara fanahy saraka amin'ny ratsy fanahy. Ary misy atoko karazan-droa, ny very sy ny voavonjy. Andeha ho jerentsika vetivety hoe anao ahoana ny atoko ny voavonjy. Tesaloniana 2:4-9. Tesaloniana 2:4-9. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Rehefa ho avy Kristy eny amin'ireo lanitra zany, dia ny tenany mihitsy no maniraka ny enjely, dia ny maty tao amin'ny Kristy no hatsangana. Rehefa afaka zany, dia tsika izay velona dia akarina hitsenan'ny tompo any amin'ireo ny lanitra ho any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny tompo mandrakarivotsika. Efa no hazavaintsika teto hatrany io. Fa melohany akaran'ireo velona dia ny maty no akarina ihany koa. Ka tsy ny maty rehetra fa izay maty tao amin'ny Kristy. Aza adino nefa fa amin'ny fitsangana maty dia misy karazany roa. Misy ny fitsangana amin'ny andro voalohany, misy fitsangana manaraka indray. Fitsangana voalohany zany dia izao. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra Apokalipsy 20:4 sy ny 5. Apokalipsy 20:4 sy ny 5. Hoy ny vakatenin'an Jesosy, sambatra sy masina izay mananjara fitsangana voalohany, ireo
tsy mba nana amin'ny fahafatesana faharoa fahefana fa hompisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo miara-manjaka aminy arivo taona. Misy zany le antsoina hoe fitsanganana voalohany. Ny fahafatesana mahazo atsika ankehitriny zao zany de hoarin'Andriamanitra tahaka ny torimaso. Ary izay io mahazo atsika io matory, torimaso lalina, fa ho avy ny fotoana anangana ny Kristy ny maty. Ka misy mitsangana voalohany. Ino no antsoina hoe sambatra. Rehefa ho avy Kristy amin'ny rao lanitra, de io zany no atsangany. Fa zay tsy nitsangana tamin'io, de hitsangana ihany izy ao aoriana kely, fa any amin'ny fanameloana no hitsangana. Izay zavatra misy. Mandritry ny arivo taona, de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe miara-manjaka aminy ny voavitra rehetra. Arivo taona miara-miaina amin'ny Kristy ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Mba tianao ve niana zany fiainana mandritry ny arivo taona izany? Fiainana tsisy fahoriana, fijaliana, ranomaso, alahelo, fanaitainana, tsisy intsony, fa de miaina ao anatin'ny fahasambarana mandritry ny arivo taona. Ary ozy ny Korintiana voalohany 9 andininy 2 sy ny 3. Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina de hitsara izao tontolo zao? Tsy fantatrareo fa hitsara anjely isika. Asa mpitsara zany tsika any amin'ilay fiainana mandrakizay, amin'ilay Jerosalema vaovao zay omanin'Andriamanitra ho an'ny voavitra rehetra. Izany no tombotsoa ho azon'izay manana le atoko voalohany de ny atokony mpandresy na ny vovonsy. Fa ireo zay ho very kosa, de ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 9 sy 9. Ny hery tao amin'ny lavaka tamin'ny vato lampy eny amin'ny tendrombohitra, ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vato lampy, mienjera aminahy ka feno izahay amin'ny tavalay mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Hitady ny fomba rehetra antsirana, hiafenana ny ratsy fanahy. Ireo zay tsy nandray an'i Kristy tamin'izao fotoana malalaka izao, dia ho avy ny andro anenina mafy ary hiazakazaka hitady ny fomba rehetra handositra, kanefa tsisy vahaolana intsony azy. Tapitra ny fotoana. De hoy ny tena Tesalonianina 2:2-5. Izay ho levon'ny Jesosy Tompo amin'ny fisehoan'ny vonany. Ho ringanan'i Kristy. Rehefa ho avy izy de ho faranany. Mandritry ny arivo taona zany, amin'ny fiavian'i Kristy amin'ny rao lanitra manomboka ny arivo taona. Ary mandritra ny arivo taona zay iainantsika. Ity tany ity de ho levon'Andriamanitra. Diovon'Andriamanitra amin'ny hafa. Fa ny tsara fanahy kosa de ho ampiakarina any amin'ilay fiainana zay ny manin'Andriamanitra. Hoy ny Jeremia 10:20-30. Jeremia 10:20-30. Ary amin'izany andro izany ny voavon'ny Jehova de hiapatrapatra hatramin'ny farany tany anankiray ka hatramin'ny farany koa. Tsy saona na angonina na levona ireny, fa ho zesika ambony tany. Mandritry ny arivo taona dia lasa zesika levonina ny ratsy fanahy rehetra. Ary devoly sisa no tavela eto amin'ity tany misy atsika ity. De ho avy ny enjely amatotra ny devoly ao amin'ny toerana anankiray. Apokalipsy 2:2. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lavaka tsy tanono sy ny gadra lehibe teny an-tanany. De ny sambotra ilay dragona izy, devoly Satana mianarala ela zany, ka namatotra azy arivo taona. Samorina de nafatotra mandritry ny arivo taona Satana. Izy rery no mijinja ny vokatry nataony eto amin'ity tany ity. Tsisy olombelona fitahantsony eto. Apokalipsy 2:5 de hoy izy, fa ny sisa maty de tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Ireo ratsy fanahy tsy voavonjy zany mandritry ny arivo taona de mbola tsy velona. Satana sisa ny tavela eto. Ary fanontaniana mipetraka de hoe inona ary le antsoina hoe fitsangana faharoa
Voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo, misy ny fitsanganana voalohany, dia misy indray zany zao ny fitsanganana faharoa. Ny fitsanganana voalohany dia amin'ny fiavian'i Kristy teny amin'ny raolanitra. Ary ny fitsanganana faharoa dia amin'ny fiafarany ny arivo-taona. Tapitra ny arivo-taona any an-danitra izay hitsarana ny ratsy fanahy. Izay ny zavatra mitranga. Dia ho ampidinin'Andriamanitra akaikikay kokoa eo amin'ny raolanitra Jerosalema vaovao, tsy lavitra ny tany zany. Ary amin'izay fotoana izay, voalazany Apokalipsy 20, andeha mivoaka itsika ne Apokalipsy 20, ny 9, ny 7 sy ny 8. Ary rehefa tapitra ny arivo-taona, dia ovahana Satana ho afaka amin'ny tranomaizina ny toerany, ka hivoaka hamitaka ny firenena, tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Apokalipsy 20, ny 9, ny 7. Jerentsika arak'izany, tapitra ny arivo-taona, dia ovahana indray zany Satana. Vahana izy. Dia ho averin'Andriamanitra amin'ny lony indray rehetra ratsy fanahy atsangana. Ho avindray Satana mbola hamitaka azy, tahaka ny fasika ny ranomasina anisany. Be dehibe anery ava-malala zany olona very zany, be dehibe ny very. Fanofantaina mipetraka. Ianao ve mba anisan'le ho very sa anisan'le ho voavonjy? Fa ny olona very zany aloha dia tsy tambo isaina. Kanefa na izany azy, dia miala nenina mandrakariva Kristy mba hahatonga ny olona anankiray mba ho voavonjy. Tsy tian'Andriamanitra ho very ianao, tsy tian'Andriamanitra ho levona ianao, dia miantso anao Andriamanitra mba hahatonga anao ho vonjena. Dia hoy ny Apokalipsy 20, ny 9, ny 7. Apokalipsy 20, 9, 7. Ary niakatra namaky ny tany izy, dia nanodidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala. Zay zany tetikady notodininy reto ratsy fanahy reto indray, ilay Jerosalema vaovao. Ary ny tetikady dia ny hoe haka-kiriny izany tanàn'Andriamanitra izany. Kanefa hoy ny 9, 7. Ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Io le antsoina hoe afo solofara. Io ny afo be. Irotsaka zany ny afo be, andringanan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Mbola tsy misy ny afo be ankehitriny. Fa amin'izay fotoana izay, dia ho faranan'Andriamanitra ny tantara. Tsisy tsony na ray azy ringana tanteraka. Hoy ny Malaki 3, 9, 7. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana mandoro izy. Mpirehare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia vodivary. Ka andoro azy ny andro zay ho avy Jehovah Tompomaro, ka tsy misy asiana miangana na ny fakany na ny sapany. Ho levona ny ratsy fanahy rehetra. Faranan'Andriamanitra ny tantara. Fa ianao ve ao anatin'le ho levona sa ao anatin'le Jerosalema vaovao izay asian'Andriamanitra ny voavonjy? Salamo 7, 20. Salamo 7, 20. Fa ny ratsy fanahy aringana, ary ny fahavalon'i Jehovah ho tahaka ny voninahitry ny saha. Ho levona izy, eny, ho levoko setroko izy. Izany no fahafatesana faro. Apokalipsy 20, ny 9, 7. Fahafatesana faro. Rava tanteraka. Tapitra hatreo ny tantaran'ny fahotana. Tsisy intsony ny faratsiana. Tsisy intsony ny alahelo. Kanefa Andriamanitra amin'izany fotoana izany dia anamboatra lanitra vaovao sy tany vaovao. Hoy ny Petera 2:7. Kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toerany fahamarinana. Dia avy malala ankehitriny, rava ny zavatra rehetra. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe raha ho levona toy izany zao zavatra ary zao, dia tahaka ny ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra? Ho levonina, ho rava ny zavatra rehetra. Anahoana ny toe-pananao? Ahoana ny fiainanao? Dia avana te hiala-nenina aminao Kristy. Miantso anao Kristy ankehitriny. Te hisakambina aminao Jesosy.
tadiditsika angambany. Lay tantara lay zanak'Adala mety efa niala tamin'Andriamanitra ianao, efa niemitra tanteraka tamin'ny fivavahana, tsy ny raharaha tsony fivavahana. Ary mety tsy nahalala fahamarinana koa hatramin'izay. Tsy te handringana anao Andriamanitra. Satria tsy natao handringana Andriamanitra, fa ny fahotana no ringan'Andriamanitra. Ka raha mifikitra amin'ny fahotana ianao, dia ringana miaraka amin'ny fahotana. Miala amin'ny fahotana. Manatona an'Andriamanitra fa mandray anao Jesosy. Lay zanak'Adala teo amin'ny rainy tsy nanan-java-mahory kanefa dia niady ny lova meo any lovako. Dia lasa nandeha tany rehetra tany, lany ny fananany. Ary nefa rany dia lasa niandro kisoa. Tsy ny kisoa tsony no hanina fa nefa rany hatramin'ny hany kisoa. Dia no hanina. Ary vokatra zany toe zavatra izany. Tonga saina ity zanaka ity hoe andeha iverina ody any amin'ny raiko aho. Niazakazaka iverina izy, lay rainy kosa nefa efa niandry azy. Sakariva isan'andro dia miandry hoe izary le zanako. So dia mba miverina ihany. Indro fatazany niazakazaka anatona azy lay zanany, nanatsotra ny tanan'ilay dadany, namina azy, na dia nalotsy maimbo niosina biby tany azy, dia ny fihininy satria tiany ary tena tiany. Rehefa malala ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra fitiavana. Ka natohinana nandalovan'ny fiainanao, mety natohinana fiainana nandalovanao, te amina anao Jesosy, te hisakambina anao Jesosy, ary tsy tiany Kristy anao ringana, miantso anao Kristy, manatona azy, manatona an Jesosy. Fa fotoana tokony anatonantsika ny Kristy izao fotoana izao. Andao hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra, misotranao zahay fa na dia mpanota aza izahay, feno faharatsiana rehetra, tsy tianao ringanina izahay, tsy tianao ravana ny fiainanahy, tianao izahay mba hifikitra aminao. Koa ankehitriny Tompo, tazony ao aminao izahay, fihina ao aminao izay Jesosy eo, momba anahy, raiso izahay, misaotra Tompo malalo. Amena. Tayanao ane Jesosy, mombanao manakariva izy. Ary azadino fa ho avy Kristy hanova amin'ny fiainanao ankehitriny, ho amin'ny fiainana tsara indrindra, ary fiainana milamina indrindra. Raso atsika rehetra. Amena.